Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une vraie note que j'ai préparée. Parce que je ressens en esprit, le Seigneur veut vraiment nous parler. Il y a une direction que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous conduire aujourd'hui. Pour l'obéissance à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Amen. Amen. Il y a une parole de Dieu qui dit que le Saint-Esprit a été donné. Et c'est une parole dans les Actes des Apôtres qui dit que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui l'obéissent. Le Saint-Esprit a été donné pour ceux qui l'obéissent. Et ça, c'est un signe dans nos vies. Que si on nous a donné le Saint-Esprit. Parce que si le livre des Actes des Apôtres dit que le Saint-Esprit a été donné pour ceux à qui Dieu fait confiance qu'ils vont vraiment obéir. Amen. Et là, les chrétiens glissent. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en ce moment, à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, alors leur marche est courbée face à leur marche chrétienne. Il sait qu'il boite, il n'est pas bien, il ne se tient pas bien debout. Il sait que son pied, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a une infection dans son pied. Mais il continue encore son chemin. Et c'est l'objectif de l'ennemi pour l'Église. Pour que nous marchions en boitant devant le Seigneur. À cause de quoi? Mais ce qui est plus dangereux, il ne voit pas que son pied est infecté. Il ne voit pas qu'il est courbé. Il ne voit pas qu'il boite. Pourquoi? Parce que l'ennemi a aveuglé ses yeux. Dans l'ignorance de la parole de Dieu. Et il ne connaît même pas qu'il est malade. Il n'est pas bien, il est mal. Mais le Saint-Esprit a été donné pour ceux qui vont obéir au Saint-Esprit. On nous a donné le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle cela. Mais face à cette parole, est-ce qu'il y a une obéissance au Saint-Esprit dans notre cœur? Notre cœur est gâté, pourri. Mais on continue toujours. On continue toujours. Mais c'est quel aveuglement, frères et sœurs, qui arrive aux chrétiens en ce moment.
fa za zavatra tokana ny hamaritako azy Mais moi, je vais le déterminer à une chose. tsy fampihana ny fahalalahana ny tenin'Andriamanitra. C'est le manque de connaissance à la parole de Dieu. Fa raha fantatsika ny tenin'Andriamanitra, Mais si nous connaissons la parole de Dieu, ohatra hoe iteny io fotsiny hoe ny fanamasina dia nomena par exemple, cette parole qui dit que le Saint-Esprit a été donné ho an'izay olona akato azy, pour ceux qui vont l'obéir. dia efa tsy miatristehana mampalahelo ny fanamasina eo amin'ny lalako amin'ny makristianina. Et cela n'attriste pas le Saint-Esprit dans ma marche chrétienne. Amen. 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 Fa maro ny olona mandeha anjambany eo amin'ny fiainan'ny makristianina. Mais il y en a beaucoup qui marchent aveuglement en tant que chrétiens. Ary ny tena zava-doza raha lasiana bavy a, Et ce qui est dangereux, frères et sœurs, rehefa tratra ny tampoka isika ohatran'ireo virgine dimy adala, lorsque nous sommes prises au dépourvu comme les 5 vierges folles, raha ho avy tampoka ny tompo, si le Seigneur vient, za mbola misy zavatra miinterpelle na manaitra ny foko mandrakariva, il y a toujours une chose qui m'interpelle tous les jours amin'ny andron'ny tompo a, à l'avènement du Seigneur. dia zao hoe ireo misy olona anankiroa eny atsaha, ndray lasa ndray tavela, Il y a 2 personnes dans le champ, il y en a un qui est enlevé, l'autre qui est resté. mpivady miara-mandry a, ndray lasa ndray tavela, Un couple, le mari, l'un est parti, l'autre est resté. manaitra ny fo zany, Cela interpelle le cœur. satria ao anatin'ny toe-panahy zay tsapan'ireo olona zay tavela, Parce que dans l'état d'esprit que ceux qui sont restés ressentent, dia tahaka neny reto virgine dimy adala reto. et c'est semblable aux 5 vierges folles, ce qu'ils ressentent. Réveil fahaterana, Un réveil. Un Réveil. fa fahaterana anatina ahoana moa zany ny fiteny azy, constatation en état na matsikaritra ny toerany. Un réveil dans la constatation de leur état. Tsisy azo atao tsony raha lasiana bavy. On ne peut rien faire, frères et sœurs. Azay mahatonga ny tompo olona mamea antsika androm-pahasoavana ankehitriny. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne encore le jour de grâce aujourd'hui. Za tena midera ny tompo amin'ny foko ray manontolo. Moi, je loue le Seigneur de tout mon cœur. Mbola misy ny andro Il y a le jour ahafahantsika mbola miangona, afin que nous puissions être réunis, mifananatra raha azo atao, s'exhorter, mifampahery, s'encourager aussi manodidina ny tenin'Andriamanitra. autour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tenin'Andriamanitra zay napetraka ny tompo atao poko androany a, arak'izany taridalana zany a, Et la parole de Dieu que le Seigneur a déposée dans mon cœur selon cette direction, dia zao hoe mila mandroso makany amin'ny famatorana isika. c'est que nous avons besoin d'avancer vers la maturité. Tsy mandeha amin'ny satria raha lasiana bavy mariky ny fiavina vonana ihany a, Parce que vous savez, frères et sœurs, la marque de l'orgueil, dia tsy hoe fieboebona amina hoe fananana harena sy ny sisa, ce n'est pas le fait d'être enflé d'orgueil, d'avoir beaucoup de biens, fa ny fizirizirina ao anatin'ny toerantsika ihany koa dia avinavina. mais notre résistance dans notre position, c'est aussi un orgueil. Nefa ozy isy ny tenin'Andriamanitra hoe Mais la parole de Dieu dit zay manandra tena dia ahetry fa zay manetry tena kosa no asandratra. que ceux qui... qui sont... zay manandra tena no ahetry fa zay manetry tena kosa no asandratra. Amen. Dieu élève ceux qui s'humilient. Dieu élève ceux qui s'humilient, Amen. Fa ny avinavina raha lasiana bavy a, mais l'orgueil, frères et sœurs, tsy mahasoa atsika zany. ce n'est pas bien pour Zay nous. mahatonga ny tompo a tia aporisika atsika hoe
mila misetendre, mila mandroso isika makany amin'ny famatorana. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut nous exhorter à ce que nous devons nous tendre vers la maturité. Io hoe famatorana io a na fahataterana ozy izy ny filazan'ny bokin'ny Hébreu azy a. Cette maturité ou la perfection, comme le livre des Hébreux nous dit, dia ozy izy hoe mila mandroso makany amin'ny fahalalantsika na faharany tanantsaina ozy izy ny fandikany gasy azy, intelligence. nous devons tendre vers la maturité, vers l'intelligence. Amen. Amen. Fahalalana n'izy, fahalalana ara-tsaina akory. Ce n'est pas une intelligence intellectuelle, une connaissance intellectuelle, Fa fahalalana n'ilay zanak'Andriamanitra an Jesosy Kristy. mais une connaissance du Fils de Dieu, de Inona ny tiany Jésus-Christ. atao amin'ny fiainako manokana Qu'est-ce qu'il ankehitriny? veut faire dans ma vie? Movy anatsony tompo aho hitoetra amin'ny maizy ankehitriny. Est-ce que Dieu m'a appelé pour que je puisse demeurer là où je suis? Raha lasianabavy amin'izao akatoko ny fiavian'ny tompo zao. Frères et sœurs, à cet avènement du Seigneur qui est tout proche, Vo manao ahoana no maniry eo amintsika ankehitriny. c'est quel fruit qui est en nous? Tsilo ve Est-ce que ce sont des ronces sa votsara? ou le bon fruit? Tsilo ve sa votsara? Le ronce ou le bon fruit? Satria na ahoana Parce que peu importe, na ahoana isika tsiraray avy a peu importe nous, chacun de nous, eto amin'ity tany ity mandritra ny lalantsika amin'ny maha-kristianina sur cette terre, pendant notre marche chrétienne, dia tondrahany ny orana tokana isika. nous recevons une même pluie. Orana tokana manondraka atsika. C'est une seule pluie qui nous arrose. Fa ny anisan'ny tena manaitra hoe nitondrahana tenin'Andriamanitra tokana isika. Mais ce qui interpelle vraiment, c'est que nous sommes arrosés d'une même parole. Samy voataizan'ny tompo tentsika nandritra ny firy taona. Nous sommes instruits pendant des années ici, Fa samy hafa ny vokatra. mais il y a plusieurs fruits. Sasany mamokatra votsara, Il y en a qui produisent le bon fruit ny sasany a mamokatra tsilo. et d'autres des ronces. Zay mila mahatonga sainantsika na tonga antenantsika hatramin'ny voalohany. Et c'est pour cela que je vous ai dit au tout début et à quoi nous devons penser. Tsy tokony miziriziry anatiny hoe na efa tsilo dia ahoana zany e. Nous ne devons pas résister comme quoi nous sommes des ronces, des épines, et alors c'est quoi? Fa mila manetry tena isika. Mais nous avons besoin de nous humilier. Dia miconsidere manome lanja indray hoe tompo manahoana ny toe-panahiko ny fiainam-panahiko a. Et de considérer et m'examiner comment est mon état d'esprit Amin'izao akatoko ny fiavianao zao. à la porte de ton avènement. Amen. Amen. Jerenareo ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo a mialohany amakiko ny Hébreu a. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 avant que je lise dans le livre des Hébreux. Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena, miresaka amin'ny Paoly sy Apolosy izy eto. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Là, il parle de l'apôtre Paul et Apôtre. Nefa samy handray ny valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Andininy fasy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Au verset 9, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Fa nareo kosa miresaka ny fiangonana dia sahan'Andriamanitra sy trano izay arafitr'Andriamanitra ianareo. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Zavatra anankitelo ny hitako eto raha lasianabavy. Je vois 3 points ici, frères et sœurs. Paoly a mpamboly, C'est Paul qui plante i Apolosy mpandena, et Apollos arrose. fa nareo kosa ny trano arafitr'Andriamanitra sy sahan'Andriamanitra. Mais vous êtes le champ de Dieu et la construction de Dieu. Fa ny zavatra iraisan'ireo anankitelo ireo dia inona? Mais le point commun entre les trois, c'est quoi? Jerena hoe inona ny vonetin'ny tsiraray avy. C'est de voir quel est le fruit que chacun a porté.
neny Paoly apôstôly mazava be fa voafaritra hoe mpamboly neny Apollos mpandehana. Pour l'apôtre Paul, c'est écrit, il plante, et pour Apollos, il arrose. Fa ho an'ny fiangonana kosa Mais pour l'Église, dia trano arafitr'Andriamanitra izy. l'Église est la construction de Dieu. Fa move ny fiangonana nanaikina ny rafetin'Andriamanitra. Mais est-ce que l'Église accepte d'être construite par Dieu? Fa misy zavatra anankiray satria ozy izy ny vokany dia zao samy andray ny valim-pitiany avy tsararay avy araka ny fisasarany. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Raha lasianabavy eo Frères et sœurs, hoe manaitra anareo ve zany? cela ne vous interpelle pas? Zay mahatonga tena raha mijoro eto C'est pour ça que si je me tiens debout ici, tsy nitsinona raha lasianabavy. je ne suis rien, frères et sœurs. Mety tsy mpandehana akory aho. Peut-être que je n'arrose même pas. Tsy mitovy refy amin'ny apôstôly Paul zay mpamboly Apollos mpandehana. Je ne suis pas comme Paul qui plante et Apollos qui arrose. Fa mandrafitra kely manisy fampatsiarovana kely fotsiny any amponin'ny fiangonana. Mais je donne un rappel dans le cœur du Seigneur, un petit rappel. Dia handray ny valim-pity amin'ny fisasarana zay nataoko aho. Et je recevrai ma propre récompense en fonction de mon propre travail. Tsika tsiraray avy samy handray ny valim-pity atsika amin'izay fisasaratsika. Chacun de nous allons tous recevoir notre propre récompense selon notre travail. Ny fiangonana raha lasianabavy L'Église, frères et sœurs, tena ray tsy ampy famatorana amin'izao vaninandro faran'izao. en ces derniers temps, l'Église manque de maturité. Ary ny zavatra tena ampitenen'ny tompo mafy ao anatin'ny foko Et ce que le Seigneur me dit tellement fort dans mon cœur, dia ny tsirambo nataon'ny mpino eo anivon'ny lalany amin'ny makristianina, ny tsirambo ny négligenceny. c'est la négligence des croyants dans leur marche chrétienne. Tsy mampaninona ny mpino mandeha mandringa mandra-piavon'ny tompo. Les croyants ne sont pas dans l'affliction, même lorsqu'ils marchent en boitant dans leur marche. Rovintsika raha lasianabavy vao hiala ao anatin'io toerana misy atsika io. Mais quand est-ce que nous allons sortir de cette position là où nous sommes? Azay mahatonga antsika mila mamela ny tenin'Andriamanitra tena hiteny ao anatin'ny fotsika. C'est pour cela que nous avons besoin de permettre à la parole de Dieu de parler dans nos cœurs. Za tsy tanteraka Je ne suis pas parfait, fa za nomeny tompo fahasoavana ihany tena anana tahotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. mais le Seigneur m'a fait grâce pour avoir une crainte dans la parole de Dieu. Ary misy tenin'Andriamanitra sasatsasany zay efa nazavain'ny tompo tamiko Et il y a certaines paroles de Dieu qu'il m'a déjà éclairées. zay tonga fefoa mihitsy izy ireny. Et cela emmène une balise pour moi. Fa rehefa mivoaka ny vala kely aho Mais quand je sors du champ dia matsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra aho. et je me rappelle de la parole de Dieu qui dit, Fantatro fa ampandringa ty zavatra ty situation ty. je sais que cette parole va me conduire à me boiter. Non, la situation. La situation va me conduire à me boiter. Merci. Ampandringa ilay toezava mitranga. Cette situation va me conduire à me boiter. Dia za efa mandeha amin'ny fiainako amin'ny lalako makristianina fa efa mandringa fa tsy mampaninina. Je suis dans ma marche chrétienne et j'avance, mais même si je boite, ça ne me fait rien du tout. Misy karazan'olona roa. Il y a deux types de personnes. Misy mafantatra ihany, mafantatra izy ireo fa mandringa fantany tsara fa tena tsy mety anatin'ny fahalotona izy, anatin'ny dérèglement fiainany. Il sait qu'il est dans le dérèglement, qu'il n'est pas bien du tout. Fa mandeha ihany izy. Mais il continue à marcher, à avancer. Fa ny tena zava-doza dia ty faharoa ty. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est dia le karazan'olona anankiray hoe tsy fantany akory izy vokatry ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa mandringana izy. c'est le type de personne qui ne connaît pas qu'il boite par manque de connaissance de la parole de Dieu. Ary isika tsiraray avy ireo Et chacun de nous ici, tsy fantatra hoe tsy mampaninona antsika ve tenin'Andriamanitra inona fantatsika eo anivon'ny fiainantsika amin'ny makristianina. je ne sais pas c'est quelle parole de Dieu que nous connaissons en tant que chrétiens. Ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra ve? Tu seras béni quand tu sors et tu seras béni quand tu entres. Est-ce que c'est ça?
tenin'andriamanitra tsy fantatra hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany latokany tsara zany. Est-ce que c'est une parole qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et c'est bien? Fa mova era lasiana bavy Mais mianina frères et ny sœurs- amin'izany isika. Mes frères et sœurs, est-ce que nous Miam. Est-ce que nous nous contentons de cela? Amin'ny tenin'andriamanitra fototra izay fantatsika Dans la parole de Dieu, le fondement que nous connaissons ka hanika eo amin'ny lalantsika mahakristianina et une bonne hauteur dans notre hanika marche, eo amin'ny lalantsika mahakristiana dans notre marche dans chrétienne. notre marche chrétienne. Tonga ny zavatra mitranga Alors les situations arrivent dia tsy ampy tenin'andriamanitra isika. et nous manquons de la parole de Dieu. Nefa tenin'andriamanitra rehetra dia nomen'andriamanitra atsika Mais pourtant, la parole de Dieu nous a été donnée, mba Dieu nous a donné fampandrosoana atsika. pour notre édification. Amen na raha lasiana bavy. Amen, frères et sœurs. Mila mandeha amin'ny famatorantsika amin'izao vaninandro farany izao. Nous avons besoin de marcher dans la maturité en ces derniers temps. Amen. Amen. Mandeha amin'ny famatorana. Marcher dans la maturité, Manome lanja marina donner de la valeur amin'izao andro sy ny antsonantsika izao. dans cet appel où Dieu nous a appelés. Amen. Fa tsy kristianina nantsony tompo fotsiny isika Mais pas juste des chrétiens que le Seigneur a appelés. dia manomboka eo ny fiainako a etiko amin'izay tiako hanaovana azy. Et à partir de là, je contrôle ma vie. Tsy misy fandrosoana intsony. Il n'y a plus d'édification. Azay mahatonga hoe ny famatorana C'est pour cela que je dis que la maturité, dia tsy afa-misaraka amin'ny fitondrantsika ny azo fijaliantsika. la maturité ne peut pas être indépendant, séparé de notre croix, de la croix que nous portons. Amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mitondra ny hazo fijaliany Le moment où une personne ne se charge pas de sa croix, azo atao fahalalana fotsiny satria efa teny matrake efa teny miverimberina ao an-tsaintsika zany que mantsy. ça ne soit pas juste une connaissance pour nous, parce que c'est une parole qui est matraquée dans notre esprit. Fa ny fanontaniana mba hapetrako amintsika dia izao, Mais la question que je vous pose est la suivante. firy a ny fanambina azo fijaliana izay apetraky ny tompo eo amintsika anatin'ny ray andro. Il y a combien de défis dans une journée, dans un jour, face à la croix dans notre vie, Manoloana ny azo fijaliana izay mila etsika. face à la croix que nous avons besoin de porter. Firy amin'izy ireny a no eketsika entina. Il y a combien parmi ceux-là que nous acceptons de porter? Azay raha lasiana bavy no mahatonga ny olona maro a Et c'est pour cela, frères et sœurs, il y en a beaucoup. rehefa tsy mety mitondra ny azo fijaliana izy ireo Lorsqu'ils n'acceptent pas de porter la parole, la croix, dia mazava ho azy a fa mibilisatra makany amin'ny famafipo. alors ils glissent dans l'endurcissement du cœur. Amen. Amen. Fa mila manome lanja isika ankehitriny. Mais nous avons besoin de donner de la valeur aujourd'hui. Manahoana ny toe-panahaka eo anatrehan'Andriamanitra. Comment est mon état d'esprit devant Dieu? Za tena teneniko atsika Moi, je vous le dis, fa na ny zanako ary mais même mes enfants, misy fotoana reraka ara-batana il y a des moments où je suis fatiguée physiquement. satria ny zavatra mampatahotra anahy indrindra amin'ny fananan-janaka dia izao a Parce que vraiment, à quoi j'ai la crainte lorsque nous avons des enfants, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe isika dia intendant na mpitandrina fananana. parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des intendants. Raha sanatria makany amin'ny fahaverezana ny zanako a Et si mes enfants vont vers la perdition, hijoro eo anatrehan'Andriamanitra hitondra tatra ny amin'ireo zanako ireo. moi, je dois rendre des comptes devant le Seigneur par rapport à mes enfants. Mijery ohatra hoe mijery zavatra amina vidéo ny zanakitsika
par exemple, nos enfants regardent des vidéos, efa haintsika hoe misy teny ratsy avoaka n'lay vidéo a nous savons qu'il y a des mauvaises paroles qui sortent des vidéos. efa 2026 zao hoe ny olona rehetra efa mare an'izany e. Non, mais c'est ok, nous sommes en 2026, tout le monde entend ces paroles. Fa mila miconsidéré an'izany tsika raha lasianabavy. Mais nous avons besoin de considérer cela, frères et sœurs. Ajanona tsy amin'ny lalàna Il faut laisser, pas sous la loi, manazava azy a maka azy miresaka aminy a il faut le prendre et le parler. zaro amin'ny lalana tokony alehany zazo izy ny tenin'Andriamanitra. Parce que la parole de Dieu dit, toizako le izy zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dikan'izany hoe manazatra ny zaza any tsy vitan'ny teny anankiray. cela signifie, lorsque nous avons besoin de conduire nos enfants dans le droit chemin, ce n'est pas déterminé par une chose. Mandeha makaty izy a Il va dans une direction dia mivily kely a et il dévie dia son chemin. mananatra azy ianao. Et nous avons besoin de le redresser. Mandeha kely indray izy a Il avance, dia mivily indray a il dévie dia mananatra azy ianao. et nous devons le redresser. Mpitandrina fananantsika. Nous sommes des intendants. Amen. Eny fa na ny fitondran-tena koa raha araka ny teneniko teo. Mais même ma conduite, comme j'ai dit tout à l'heure, Misy fotoana reraka il y a des moments où je suis fatiguée. tafiteny amin'izy ireo a Et je leur dis des choses qui... lasa makany amin'ny efitra ilany a ohatrany hoe normal ny fihetsiko a Comme satria si, nano tsy nety izy ireo na tsy fantatro a comme si c'est normal, ma conduite est normale, nous allons dans une pièce. dia parce qu'il- miteny amiko indray fanamasina Et le Saint-Esprit m'interpelle et me dit, ndana mifona mais va te repentir. azavao amin'ny fonao Explique-lui ton cœur. dia mihaino ny feo amin'ny fanamasina makatoa ny feo amin'ny fanamasina dia manantona azy ireo indray a Et j'écoute et j'obéis la voix du Saint-Esprit et je viens vers eux. dia manazava amin'ny mangataka fifonana aminy raha nisy nampalahelo azy a Et je leur explique et je demande le pardon satria tarika azy ireo any famonjena raha lasianabavy. parce que je les conduis vers le salut. Amen. Amen. Fa zany raha lasianabavy mahatonga ny kristianina be dehibe ankehitriny tsy ampy fienoana ny fanamasina izy ireo. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Apahany fotsiny zany hoe fitaizana zaza izany a L'éducation des enfants n'est qu'une partie, fa firifiry eo amin'ny fiainantsika ny azo fijaliana amin'ny se présente eo anoloantsika no entintsika ny andavanandrom-piainantsika. mais il y a combien de croix que nous portons et qui se présentent devant nous tous les jours et que nous acceptons de prendre. Fa rehefa manao tsirambina isika amin'ny neglizentsika ny fiainantsika maha-kristianina Mais lorsque nous négligeons notre vie chrétienne, dia mazava ho azy fa tsy te hitondra ny azy fijaliantsika isika izany. alors c'est clair que nous ne portons pas la croix. Raha tsy notre mitondra croix. ny azy fijaliantsika isika Et si nous ne portons pas notre croix, dia miaina anatin'ny tsy famatorantsika eo amin'ny lalantsika maha-kristianina. alors nous ne marchons pas dans la maturité Dia dans inona ny notre vokany? vie chrétienne. Alors c'est quoi les conséquences? Mamotsilo isika. Alors nous portons des épines d'errance. Ary rehefa manomboka mamotsilo isika Et lorsque nous portons des ronces, dia manomboka mafy ny fotsika amin'izay fotoan'izay et à partir de ce moment, notre cœur s'endurcit. dia manomboka azo mpanahy isika ny amin'ny zavatra ny ivelany. Et là, Tsafabela. nous sommes influencés par les choses de l'extérieur. Misy fakapanahy miseho anankiray a Il y a une tentation qui se présente. ny fahavalo mafantatra ny fiainantsika sy ny fihetintsika L'ennemi connaît notre vie et il nous connaît. dia mivavaka isika hoe tompo taio mba tsy ho tafipolisatra makany. Et nous prions, Seigneur, garde-moi pour que je ne puisse pas être influencé là-bas, Any amin'izao tontolo zao dans le monde. fa ny fehefarahntsika satria iny efa tsilo ny maniry eo amin'ny fiainantsika. Mais notre finalité, puisque ce sont des ronces qui est en nous,
tehakatokana na sioka-tokana fotsiny a lasytsika raha lasianabavy. En un clin d'œil, nous partons, frères et sœurs. Ary misy teny rahalamiki zay ty tena nanaitra anany izy taona tanaty toroteniny a. Et il y a une parole du frère Mickey qui m'a vraiment interpellée lors d'une prédication. Ozy izy hoe ny olona zay iverin-dalana. Il a dit que ceux qui rétrogradent, Dia efa manatsaina sahady izy ao anatin'ny fony. dans leur cœur, ils pensent à une chose. Hoe ho any amin'izao tontolo zao vetivety fotsiny e. Ah, je vais aller un instant dans le monde, Fa mora ny miverina amin'Andriamanitra ary avy eo miverina bebaka fotsiny. mais c'est facile de revenir à Dieu et de se repentir plus tard. Fa ny teny mavesatra be izay nambaran'ny rahalamiki dia zao hoe Mais la parole vraiment lourde, qui l'a dit? ho an'ny olona zay miverin-dalana ozy izy a, Pour ceux qui rétrogradent, tsy misy garantie na fahazahoana antoka fahazoana antoka fa ho tafaverina any amin'ny tompo zany olo zany satria Andriamanitra masy mandidy. il n'y a aucune garantie pour un rétrogradé de retourner dans le Seigneur parce que Dieu est souverain. Fa zany lalao zay lalaovan'ny kristianina ankehitriny. Mais c'est le jeu à quoi les chrétiens sont en train de jouer. Hoe tena satria efa tsilo tsy ampy famatorana efa tsilo ny ao anatin'ny fo. Parce que dans le cœur, il n'y a que des ronces et il y a une manque de maturité. Raha enao zay amin'izao fotoana zao a, Et si c'est ton cas, si c'est toi aujourd'hui, efa mahatsapa hoe misy fakapanahy any ivelany. si tu ressens qu'il y a une tentation dehors, Ny fitaka dia zao hoe hainao ny ao amin'ny tompo ihany e. mais la tromperie, c'est qu'il y a une voix qui dit non, tu es toujours dans le Seigneur. Fa ny fonao ilany a efa misabaka makany amin'izao tontolo zao. Mais une partie de ton cœur est déjà dans le monde. Mila mitandrina isika. Nous avons besoin de faire attention. Amen. Amen. La mitandrina isika raha lasianabavy. Nous avons besoin de faire attention, frères et sœurs. Nao maka ny Hébreu tsika mandeha amin'ny fitarihan'ny tompo fotsiny raha lasianabavy a. Allons lire dans Hébreu, toko fahenina. chapitre 6. Je vais sous la direction du Seigneur, frères et sœurs. Hébreu toko fahenina teny andininy voalohany. Verset 1er. Ty Hébreu toko fahenina ty a L'Hébreu, chapitre 6. dia tsy azo ohariny raha ny tena tokony ho izy. Normalement, Dia tsy azo atao copie-coller ao amin'ny fiainan'ny kristianina. on ne peut pas prendre ces paroles et faire une copie-coller dans la vie des chrétiens. Satria ho an'ny jiosy ary hafa ny contexte-ny zareo na ny fepetrany zareo a mahatonga mpanoratra ny lazany ty toko faheniny ty. Parce que cette parole s'adresse aux Juifs et c'est carrément un autre contexte. Satria izy ireo a dia zao hoe amin'ny majiosy azy a niova fo a nandray an' Jesosy izy ireo a. Parce que en tant que Juifs convertis et qui ont accepté Jésus, dia tsy otana fahalemena ny nahazo azy ireo teto na tonga mpanoratra ny lazany io taridalana io. si l'auteur a écrit cette direction, c'est pas parce qu'ils ont péché ou qu'ils ont chuté. Tsy hoe fahalemena tsotra zany. Ce n'est pas une faiblesse, simple faiblesse. Azay mahatonga ito andinin'ny toko fahenina ito a tsy azo ampiaritsika amina kristiana anankiray izay anatina fahalemena. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas copier l'Hébreu chapitre 6 à un chrétien qui est dans la faiblesse. Qui a une faiblesse. Parce que eux, en tant que juifs, raha toa dia bangona ny mpanina moa zany ny epistily ho an'ny Hébreu rehetrarehetra. Parce que si on lit toutes les épîtres aux Hébreux, dia ohatrany hoe tsy ampy ny sorona nataon'i Jesosy satria hiverina amin'ny fisoronana maro izy ireo. c'est comme si pour eux, le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant et ils veulent retourner dans le... Dia niteny mafy azy ireo ny mpanoratra. Et l'auteur leur a exhorté, leur a parlé. Satria efa nandray fahazavana maro izy ireo a. Parce qu'ils ont reçu beaucoup d'enseignements. Ny faminaniana manoloana ny fiavian'ny Mesia efa voarainy izy ireo a. La prophétie
pour le retour du Messie, ils l'ont reçu cela. Efa nandeha tao amin'ny tompo izy ireo a. Ils ont marché dans le Seigneur Nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra hozy izy a. et ils ont La bonne Ils ont parole. noté la bonne parole. Fa zao hoe Kristy mihitsy nohatra ny saika ny laviny izy ireo. Mais comme s'ils voulaient vraiment renier le Christ. Tsy ampy ny fony vokatry ny vokatry ny tsy ampy ny solona nataony Kristy ohatrany hoe tsy ampy zany ny solona izay nataony Kristy ho azy ireo a. Comme si le sacrifice du Christ ne leur suffit pas. Satria Pour eux. vokatry ny fanenjehana izay nahazo azy ireo a natonga azy tamin'izany moa zany tsy hidirantsika ilay izy. À cause de la persécution qu'ils ont eue, mais nous n'allons pas entrer dedans. Fa nefa na izany anaty zany aza Mais pourtant, ampifandraisiko ilay izy fa tsy amin'izay lafiny izay akory. je vais faire le lien, mais pas dans ce sens. Satria raha ny kristianina anankiray a ny tonga hatramin'ny famafisam-po amin'ny faratapony. Parce que si un chrétien arrive à l'endurcissement du cœur Suprême. suprême, Dia mety ho tonga amin'ny fandavana ny Kristy ihany. cela peut conduire au reniement du Christ. Zay mila tena mila mentsika lanja fa hitanareo a io ahoana re zany hoe io famafim-po falotom-po atsika ny tsy fibebahantsika ny fiainantsika misabaka fa tsy ao amin'ny tompo tsara io a. Parce que vous voyez notre endurcissement du cœur et notre vie, un pied dans le monde, un pied avec Jésus, tout ce qui est souillé en nous, toutes les souillures en nous. Ny fahavalo a tsy sangisangy amintsika raha lasa anabavy. L'ennemi ne va pas jouer avec nous. Hein. Fa amin'ny fotoana anankiray a hitandrombany atsika. Mais le moment viendra où il va nous arracher. Il va nous Rehefa accaparer. nahita olona raha lasa anabavy. Et j'ai déjà vu des personnes, frères et sœurs, Fa tsy tafaverina mandrakaiky ankehitriny. mais il n'est plus retourné jusqu'à aujourd'hui. Fa mila mitandrina isika. Mais Amen. nous avons besoin de faire attention. Araka ny filazako matetika hoe Et comme je le dis souvent, raha matitra na foty ty lalaovintsika ty a si nous sommes dans un match de foot, dia tam'izany a miteny hoe anatina prolongation tsika et à cette époque, j'avais dit que nous sommes dans une prolongation. fa zao tsika efa anatin'ny tir au but mihitsy. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le tir au but. Oui. Fotoana fohy sisa. Aza Il ne nous milalao reste intsony. plus beaucoup de temps. Allons ne plus jouer. Akitsika vetivety fotsiny sady mamarapara anao a. Nous allons lire et je termine aussi. Hébreu 4:1 Kaoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy a fa aoka androso amin'ny tanteraka isika androso amin'ny famatorana hozy izy zany a. Ka tsy hanao fanorenana indray dia ny fibebahana ahafahana amin'ny asa maty a finoana an'Andriamanitra fampianarana ny amin'ny fisasana maro a fametrahan-tanana fitsangana ny maty a sy ny fitsarana mandrakizay. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendant vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ary ireo zavatra rehetra ireo a no ataontsika raha mbola mipermettre antsika anao an'izany Andriamanitra, zany hoe tsy avela zany. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Zay no lazainy hoe ary zany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra, raha mbola omen'Andriamanitra fotoantsika dia azomo ireo zavatra ireo. C'est Amen. ce qui est écrit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, et si Dieu nous donne le temps. Zay ny que nous avons fahazavana besoin. zay nananany reto Hébreu reto. Et c'est la lumière que ces Hébreux ont eue. Nanana hozy izy hoe aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy zany hoe tsy hoe ilaozana hoe afoy zany fa zavatra efa tokony aki, zavatra efa tokony voaray. Laissons les Amen. bases de l'enseignement relatif au Messie. Ce n'est pas le fait d'abandonner, mais cela, nous devons, C'est déjà acquis. c'est déjà acquis. Amen. Amen. Zany hoe raha reo fototra ireo a tokony efa ampiorenanareo amin'ny Kristy ireo. Donc, ces bases, normalement, doivent être suffisantes pour être fondées en Christ. Amen. Amen. Fa nefa izy mbola nilaza hoe mbola tsy ampy ary fa tokony mbola mandroso amin'ny fahataterahana hatrany hatranytsika.
Mais il a dit, tendons vers la maturité, encore et encore. mandinika nyity toko faheny ty a nisy fotoana tsy tamin'ny herinandro angamany a dia mahita hoe jerenareo fa nareo fampianarana fototra reo aza dia misy fiainganaka hatrany amin'ny fiafarana. Lorsque j'ai médité ce chapitre 6, vous voyez, dans cette parole, il y a un début et il y a une fin. manoloana andreo fampianarana fototra zay nylazaindreo afaka mihainony sainy doctrine ihany koa tsika raha henony atsipriany am'ireo. Face à ces enseignements de base, et nous pouvons écouter la sainte doctrine aussi pour connaître les détails. dia ozy izy hoe jerenareo tsara fa ozy izy hoe fibebahana amin'ny asa maty ozy izy zany hoe manomboka any amin'ny fiovam-pon'ny olona zany. Et vous voyez, il est écrit le renoncement aux œuvres mortes. Donc cela commence à la nouvelle naissance. Jereo zay fibebahana amin'ny asa maty a dia ny fiafarany a ny fitsarana mandrakizay. Cela commence au renoncement aux œuvres mortes et cela termine au jugement éternel. Zany hoe raha ho an'reto hébreu reto zany a na zay fampianarana fototra zay fotsiny aza dia tokony efa tokony ampina tonga saina azy ireo fa eo ilay tsy fahampiana famatorana raha lasiana Et bavy. donc pour ces Hébreux, ces enseignements devraient être suffisants et un acquis pour eux, mais à cause du manque de maturité, Satria raha efa mibebaka tamin'ny asa maty izy ireo na nandray fampianarana momba an'izany mibebaka tamin'ny fahotany nandray an'i Kristy. parce que s'ils ont renoncé aux œuvres mortes, ils se sont repentis, ils ont accepté le Christ, Eny nalala azy izy ireo hatramin'ny fitsarana mandrakizay. et même jusqu'au jugement éternel, Fantatra izy ireo zany. ils le savent. Ary ozy izy hoe mbola ataontsika ihany zany raha mbola manome antsika fotoan'Andriamanitra raha mbola velan'Andriamanitra isika tokony mbola ao anatin'ny fahalalana an'izany hatrany isika. Et il est dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, et nous devons connaître cela. Dia anisan'ny andin'ny sarotra indrindra moa izay no azavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana andin'ny faefatra avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina rehefa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy a nefa ny embitra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria nanombo a ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Au verset 4, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Miteny any faratapon'oatra zany ny mpanoratra. Et l'auteur dit ces paroles. Satria maninona? Satria jerenareo lazainy manombo indray ny zanak'Andriamanitra. Maninona moa izy miteny hoe manombo indray ny zanak'Andriamanitra manao azy ho famenarana? Parce qu'il est écrit qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Satria naninona? Efa nanandrana an'ireo lazain'ireo ireto hébreu reto. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à tout ce qui a été dit. Jerenareo tsara, ozy izy hoe efa nazavaina indray mandeha fa efa nazava tamin'izy ireo ny filazantsara ny ovafo zany izy ireo a dia efa naninona? Efa nanomezana nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra izy ireo dia Jesosy Kristy zany. Ils ont déjà été une fois éclairés. Ils ont goûté Jésus-Christ et au don céleste. Et Donc, ils sont nés de nouveau. Ils sont convertis. Efa nandray ny fanamasina izy ireo. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra izy ireo. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Fa ozy izy mimpanoratra hoe fa nitoe-panahiny ireo a. Mais l'auteur a dit que leur attitude, leur état de cœur, Tsy ampy ny sorona nataon'i Jesosy. c'est comme si le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Dia inona ny anoharany mpanoratra azy mafy amin'izy ireo iteny io ary azon'izy ireo tsara mifepetrany taridalana itarian'ny taridalana napetraky ny tompo tao am-pon'ny mpanoratra. Et à quoi l'auteur compare cela? Et c'est Azon'izy ireo fomba fitenin'ny mpanoratra ils ont compris ce que l'auteur voulait dire. hoe nomboanareo indray ny zanak'Andriamanitra. C'est que vous crucifiez de nouveau le Fils de Dieu. Manao tsintsina ny sorona vitany ianareo. Vous ne donnez pas de la valeur au sacrifice qu'il a accompli. Tonga tamin'izay fepetra zay reto hébreu reto a. Et ces Hébreux sont arrivés à ce point, Fa tsy ny kristianina. mais ce n'est pas les chrétiens. Fa ny kristianina mila mitandrina Mais les chrétiens ont besoin de faire attention, satria misy kristianina ankehitriny raha lasiana bavy. parce qu'il y a des chrétiens en ce moment, frères et sœurs,
manitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra efa vokatry ny expérience-ny fiainana ny ainany a. Ils piétinent le Fils de Dieu à cause de leur l'expérience qu'ils ont vécue, Vokatra ny zavatra raha tovin'izy ireo a avisy havanana, à cause de ce qu'ils vivent à gauche et à droite, ce tsy qu'ils reçoivent. mandatony ny fahalalany azay mahatonga azy milaza hoe misetandriavinareo makany amin'ny fahamatorana, any amin'ny fahalalana ozy izy. C'est pour ça qu'il est écrit que vous devez tendre vers l'intelligence. Amen. Amen. Fa vokatry ny tsy fampiny zay fahamatorana zay fahalalana an'Andriamanitra, fahalalana ny Kristy zay. Mais à cause de ce manque d'intelligence, de maturité à la connaissance de Christ, Ohatran'ny fakapana mitovitovy ihany izy na dia tsy mitovy aza mivesatra mahazo ny kristianina sy ny jiosy teto. c'est un peu la même tentation, même si le poids n'est pas pareil entre les hébreux et les chrétiens. Satria ny kristianina anankiray rehefa tonga anatiny hitanareo a tena mila mariny sika eo anatrehan'ny tompo hoe amen. Vous voyez, nous avons besoin d'être vrais devant le Seigneur. Manatona ny tompo dia tenen'ny tompo ankehitriny hoe tarafo Andriamanitra ô. Approche-toi du Seigneur et dis au Seigneur, sonde-moi. Izaho sao misy lalana mampahory ao anatiko io. Sonde-moi s'il y a quelque chose qui attriste en moi. Amen. Amen. Mba ahafahantsika tena mijoro. Afin que nous puissions être affermis. Atria misy amin'ny kristianina ankehitriny. Parce que les chrétiens en ces derniers temps, Misy kristianina il y a ankehitriny des chrétiens en ces derniers temps zay efa misabaka amin'ny fiainany. Dozy izy ianao hoe misabaka mbola sava, mbola tsy tena aty loatra. Fa sady ato a no ato ihany. il y a des chrétiens où ils ont un pied dans le monde et un pied avec Dieu et ils se disent non, c'est ok. Fa aza matimaty ianareo. Amen. Mais ne soyez pas tièdes. Fandoantsika isafidy na tsika aty amin'ny faritanin'ny tompo a, aty amin'ny tobo misy an'ny tompo a, na tsika any amin'ny tobo misy n'izao tontolo zao a dia ny fahavalo zany. Mais allons faire le choix. Soit nous sommes dans le camp de Dieu, soit dans le camp du monde, donc le camp de l'ennemi. Ny kristianina raha lasa anabava ohatrany hoe kristianina superficiel ivelambelany ankehitriny. Frères et sœurs, les chrétiens actuellement semblent être des chrétiens superficiels. Tsy sa tena misafidy ny tobony marina izy. Ils n'osent pas choisir leur camp. Fa rehefa any amin'izao tontolo zao aho Lorsque je suis dans le monde dia tsy fantatry ny olona hoe kristianina. et les gens ne savent pas que je suis un chrétien. Fa ohatrany hoe zao tontolo zao ihany aho any am-piasana, any am-pianarana, eny amin'ny fiarahamonina. Mais je suis comme le monde à l'école, au travail, dans la société. Fa rehefa aty amin'ny fiangonana koa aho Mais quand je suis à l'église, dia tsy fantatry ny olona mihitsy koa hoe za tiany hoe miaina any amin'izao tontolo zao e. les frères et les sœurs ne savent pas, les gens ne savent pas que je vis dans le monde. Fa mifiainako eo anelanelany. Mais ma vie est entre. Fa mila misafidy isika hoe amin'ny tobon'Andriamanitra isika sa ny mitobo n'izao tontolo zao. Mais nous avons besoin de choisir soit le camp de Dieu ou le camp du monde. Amen raha lasiana ba. Amen, frères et sœurs. Dia ireny andinin'ny fahafito. Allons lire au verset 7. Fa izay tany mifokaran'orana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy a dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andinin'ny fahavalo. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tany anankiroa Deux terrains, samy mitondrahana orana mitovy a. deux terres qui ont été arrosées de pluie, de la même pluie. Fa ny anankiray namokatra anana tsara. Mais il y en a un qui produit des plantes utiles Fa ny anankiray a namokatra tsilo sy songisongy izy izy. et l'autre produit des ronces et des chardons. Raha lasiana bafy zany fitarafan'Andriamanitra ny fiangonana. Frères et sœurs, c'est à cela que Dieu sonde l'Église.
Ary ianao aza mihevitra raha lasy anabavy Et frères et sœurs, ne pensez pas fa tsy hitan'Andriamanitra ny toe-panahitsika ankehitriny. que Dieu ne voit pas notre état d'esprit actuel. Fa ny ce scaneran'Andriamanitra, ny Mais- fitarafan'Andriamanitra Mais le scanner de Dieu, dia efa mamaritra sady hoe iza ny anana voananana tsara ary iza ny tsilo sy ny songisongo. le scanner de Dieu montre qui sont les plantes utiles et qui sont les ronces et les chardons. Fa mila mandroso isika. Amen. Mais nous avons besoin d'avancer. Ohatran'ny tenin'ny Paoly apôstôly Comme la parole de l'apôtre Paul. hoe iza moa zao Paoly tsinitsinina i Apôlôsy tsinitsinina. Et qui suis-je? Paul n'est rien et Apollos n'est rien. Za raha lasy anabavy ao anatin'ny fanarahako an'ny tompo. Moi, frères et sœurs, dans ma marche dans le Seigneur, Tsisy mahasakanana iza na iza. rien ne peut m'empêcher, rien ni personne ne peut m'empêcher. Misy ny ady Il y a des luttes, misy ny tolona lutte il y a des luttes, fa rehefa mibanjina ny tompo mibanjina mangataka foana hoe tompo matsiaro an'io tenin'ny mpanoratra ny Hébreu hoe se tendre makany amin'ny famatorana. mais lorsque je fixe mon regard au Seigneur et je regarde aux paroles dans Hébreu, c'est de se tendre vers la maturité. Amen. Amen. Tompo tafio ny herin'ny teninao mandrakariva aho. Seigneur, couvre-moi de ta force tous les jours, Afahako mafantatra ny fahazavan'ny teninao ny sitraponao. afin que je puisse connaître la lumière de ta parole. Amen. Dia ireny no fefoara lasy anabavy. Et ce sont des balises pour moi, frères et sœurs. Ary zay no ahitanareo mandraka ankehitriny mbola tsy reraka. C'est pour cela que vous me voyez encore debout. Eo ny fampahereza miaino tenin'Andriamanitra izay ambaran'ireo ministera. Il y a les encouragements et j'écoute les paroles transmises par les ministères. Dia mifoka an'ilay ranon'orana ao anatin'ny foko. Et j'absorbe cette pluie dans mon cœur. Amen. Amen. Mba tsy hamoazako iny, mba tsy hamoazako tsilo sy songisongo. Pour que je ne produise pas des ronces et des chardons, Fa hamoazako voananana tsara. mais pour que je puisse produire des plantes utiles. Ny ady anie tsy maintsy misy e. Il y a toujours des luttes. Il y aura Fa- toujours des luttes. Eo anaty adina ny azo fijaliana mila etsika. Mais face aux luttes ou la croix que nous avons besoin de porter, Anana ny hamoazantsika sa tsilo. nous produisons des plantes utiles ou des ronces. Amen. Amen. Fampaherezana farany Un dernier encouragement. andininy fasivy. Nefa ry malala mbola tsy kivy ny mpanoratra satria voasaika izy ireo. Amen. Nefa ry malala na dia miteny izany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia ny momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana anasehanareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Au verset 9 et 10, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany mba hitoetra ao anatin'izany mba azo fatokiana be amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Amen. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Mba tsy ketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama sady tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo nyanianana dia nyaniana tamin'ny tenany izy. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant: Itahanao tokoa aho, amaro anao, dia amaro anao.
certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. jerenareo ny ohatra zay omeny mpanoratra ny Hébreo mitoe-panahy mila ananantsika momba ny Abrahama ary rehefa naharitra Abrahama ho avy ny tompo raha lasy anabavy mila manapaharetana isika amen. Vous voyez l'exemple, l'état de cœur que nous avons besoin d'avoir, comme ce que l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire, comme Abraham qui a naharitra tsara Abrahama dia nahazo teny fikasana fa ny olona mianniana amin'izay lehibe noho ny tenany ary fianianana dia ataony amafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra ary amin'izany raha Andriamanitra tahanao kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis, c'est ça? Or, les hommes... Jusqu'au verset 17. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Amen. Amen. Rabangona raha lasy anabavy dia zao nandray teny fikasany Abrahama. Si nous allons résumer, c'est que Abraham a reçu une parole de... ary naharitra tamin'izany izy une parole d'une promesse et il était patient dedans. Ary naharitra tamin'ny finoana ihany koa Et izy. il a aussi été patient dans la foi. Fa ny faharetana Mais la patience, dia mitaky toe-panahy sy famatorana. mais la patience demande un état de cœur et une maturité. Amen. Amen. Aoka tsika ho matotra amin'izay ao amin'ny lalantsika amin'ny maha-kristianina. Que nous soyons à partir de maintenant matures dans notre marche chrétienne. Amen. Amen. Ho matotra isika raha lasy anabavy. Que nous soyons matures dans nous, frères et sœurs. Miazona ny fanantenana Gardez l'espérance amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra en connaissant la volonté de Dieu. do misy teny anankiray farany vakiko fotsiny le izy Dernière parole que je vais lire ao amin'ny Filipiana toko fahatelo dans Philippiens chapitre 3 teny andininy fadimy ambin'ny folo au verset 15. zao nolazainy ny anaran'i Jesosy. Aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany fa aseho an'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana saikafa ianareo. Voici ce qui est écrit, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Manoloana ny fitondram-pôly ny azo fijaliany ny antony tenenany an'izany. Et face à Paul qui a porté sa Ozy izay croix, mbola c'est tsy à cela ataoko qu'il a dit, tonazo ny tenaka eo ambombony kely eo izy milaza an'izany niaritra ny mafy izy il a dit, il a persévéré. eny andiny faevatra ambin'ny folo miezaka natratra ny marika ozy izy azoko ny lokany fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. dia jerenareo amin'izay ny fisahariam-pôly ny sainy fiangonana eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo aoka atsika rehetra izay tanteraka na izay manam-pahamatorana hevitra an'izany. Et à quoi Paul conduit les chrétiens en disant, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Amen. Amen. Zany hoe tsika tsy raray avy zany samy manana ny sehatry ny azo fijaliantsika. Ny sasany mety aretina, ny sasany ady ao atokantrano, ny sasany tsy fananana asa, ny sasany tsy fantatro inona daholo mety mahatonga atsika hempotra. Donc nous tous, chacun de nous, nous avons une croix à prendre. Peut-être il y a la maladie, il y a le manque de travail ou toutes sortes de choses. Fa tsika rehetra aoka samy tonga anatina saina anankiray. Amen. Mais que nous ayons une même pensée. Sika rehetra izay tanteraka, sika rehetra izay maninona, izay anatin'ny fahamatorana. Donc nous tous qui sommes mûrs dans la maturité, fa aseho an'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana saikafa ianareo. Tsy saina, tsy torolalana hafa zany avy amin'Andriamanitra. et donc si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas un autre... Fa mila mifanitsy isika na manana saikafa ary nareo dia ho aseho an'Andriamanitra anareo zany na ho vetivety na ho ela. Mais nous avons besoin de nous aligner. Si nous avons un autre avis,
Tôt ou tard, Dieu va montrer cela dia ny saina tokana aseho an'Andriamanitra tsy maintsy entinao ny azo fijalianao. et il n'y a qu'un seul avis que Dieu montre, c'est que tu dois te charger de ta croix. Tsy maintsy mematotra ianao. Tu as besoin de devenir mûr. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy madio fo ianao. Tôt ou tard, tu dois avoir le cœur pur. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy mitondra ny azo fijalianao ianao. Tôt ou tard, tu dois prendre ta croix. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy manino, tsy maintsy mandray safidy ianao ny amin'ny fiainanao izay misabaka. Tôt ou tard, tu dois prendre la décision. Cette fille qui est écartée un pied dans le monde, un pied avec l'église. Azany ihany koa vavaka ataoko atsika androany a. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Ho anareo rehetra izay mbola manana sain-kafa. Pour vous qui avez un autre avis. Fa ho aseho an'Andriamanitra atsika izany. Amen. Mais Dieu va nous montrer, va nous éclairer là-dessus. Ary manaitra mahagaga le teny satria izy ho atsika izay tanteraka, ho atsika izay matotra zany. Et c'est vraiment, cela est vraiment, ça nous interpelle parce que pour nous qui sommes mûrs, Ho atsika izay matotra aoka hevitra an'izany isika. nous tous qui sommes mûrs adoptons cette attitude. Mila maka an'izany fanapahan-kevitra izany tsika androany raha lasiana ba. Nous avons besoin de prendre cette décision aujourd'hui, frères et sœurs. Ny ankoatran'io a, À part cela, ny ankoatran'io toe-panatenen'ny Paoly apôstôly io a, à part cette attitude que l'apôtre Paul est en train de dire, tsisy voafa terany a ankoatran'ny tsilo. il n'y aura pas un autre fruit qui sera produit à part l'errance. Anjarantsika misafidy raha lasiana ba. Donc c'est à nous de faire le choix, frères et sœurs. Amen. Amen. Tondra ny azo fijaliana ve dia mandova fiainana. Porter la croix et hériter la vie éternelle. Sa amokatra tsilo, songosongo, ny falotompo rehetra, dia vokatra zany dia avinavina, za tsy azo tenenina, za zao. Ou bien produire des ronces et des chardons. Et à cause de cela, nous sommes orgueilleux. Non, on ne peut pas me parler, on peut rien faire. Dia hozy izy mpanoratra ny Hébreo ary mahagaga ilay izy hoe efa akaiky atolotra amin'ny afo izy ireo. Et l'auteur du livre des Hébreux dit, ils sont donnés au feu. Zany hoe tandidomondoza maka izy makany amin'ny fahaverezana ny fiainany. Donc ils sont dans une position de danger où leur vie tend vers la perdition. Efa mbiakaiky izy ireo, efa ny lalana hitanjozorana izy ireo a makany amin'ny tsizy. Le chemin qu'ils prennent tend vers la perdition. Satria ny tsilosika, ny songosongotsika entsika eny ihany. Parce que nous portons toujours nos ronces et nos chardons. Raha lasiana bavy eo. Frères et sœurs, Manaitra anareo ve zany tenin'Andriamanitra izany? est-ce que cette parole de Dieu vous interpelle? Mbô tsika araka hitsangana Allons nous lever. dia hivavaka tsika Nous allons hangataka prier. amin'ny Tompo.